avokoa moa ny fanadinana nasionaly eo amin'ny sehatry ny fampianarana teto Madagasikara tamin'ity taona ity efa eo ampiandrasana n'izay mety ho vokatra izay fanadinana izay ireo nanala ny fanadinana baccalauréat tamin'iny volana aogositra teo iny fa momba izay ihany dia efa tonga somatsara any Mahajanga ny alatsinainy lasa teo ireo ankizy nahazo fialan-tsasatra ny antoan'ny fikamanana fity ny lehibe ny faritra Rasolinaina Jean Christophe mo no nitsena azy ireo teo Ampatongavana. Elisabeth Andrianzahana, Andra Jonarvao, itona zay vaovao zay ho atsika. Ny alatsinainy teo ary no niainga teto Antananarivo ary niazo any Mahajanga. Izy raiky amby telopolo mianadahy mendrika indrindra tamin'ny fanadinana CEPE manerana ny faritra 12. Ny zotram-piaramanidiny Air Madagasikara no nitondra azy ireo. Maro tamin'ireto ankizy reto no tsy mbola nitaingina fiaramanidina mihitsy raha tsy tamin'ity fotoana ity. Voalohany zany dia avion dia natao ohatra dia voatena ohatra misy gomanoaniko dia poitra dia bibi. Antananarivo zany miresaka amintsika zany rehefa mandeha dia misy micontrôle n'ilay avion amin'izay fantatra daholo ny avion rehetrarehetra dia tsisy problème amin'ny sécurité. Dia mandeha any amin'ny 10 kilomètre isan'ora any. Izao ny asa tonga olona be dia be. Isan'ny olona eo amin'ny 30 amin'izao taona isan'ny olona hoentsika androany. Dia mona manoatra zany koa manampy ny olona. Zay, ilanao ina rehefa lehibe? Manoatra nareo koa. Ina ny asa ataonareo rehefa lehibe nareo? Teo Ampatongavana tany amin'ny seranam-piaramanidina Amborovia dia nitsena azy ireo ny lehiben'ny faritra Boeny Andriamato Rasolinaina Jean Christophe Noël izay niarahaba ireto ankizy ireto tamin'ny anaran'ireo zaza ao anatin'ny faritra Boeny sy nirary fialan-tsasatra finaritra ho azy ireo ihany koa. Hitanareo ty salon ty idiranareo ty dia salon fidiran'ny président rehefa tonga izy eto izy mipetraka na eto izy mipetraka rehefa tonga manao voyage etỳ Majunga dia nanana chance ianareo zany koa niditra anatin'izany salon d'honneur angejabe zany. Tetsy andaniny izay dia nisaotra sy nankasitraka noho ny fandraisana feno fitiavana ho an'ny faritra Boeny ny solitena avy ao amin'ny association Fity.